Tomban'Andriamanitra ankehitriny ndreto ny vahoakanao indrindra fa rehetra tompona raikitra vaovao tendrenao ray amin'ny asa fanompona mamakivaky toy mandaha vaovao ity tianao loatra io hanafatra faranao ny amin'ny alalan'ny teninao hiatrehan'izany fanompona izay mitenena tompo fa voninkaino izay noho ny amin'ny Jesoa. Amen. Ravina malala manahitra sy mametrehitra loatra rehefa mandinika mampifantoka fosiny saina amin'ny enti-panompon'Andriamanitra voatendry ny vaovao reto ilay riavana tamin'ny voalohany volana May no nanofanana azy reto toromarika ny amin'izay omena azy navarina any perikopa izay meny tompo atsika ny fampizarana tao anatin'izany dia ilay latsaha fanamasina tamin'ny Pentekosta nampomban'Andriamanitra sy ampatsahivy ilay fitiavan'Andriamanitra mezana izany fanazany anomezany toko amin'ny mpanompony. Amin'ity andro androany ity indray dia ny andro fiakarana izay nahavariana izay tsy tonga ho azy ny daty izany fa nanaitra ary namperitreritra rehefa mpandiniana ny tenin'Andriamanitra dia gaga ary izany ilazako aminareo tompona andraikitra vaovao tian'Andriamanitra loatra ianareo ary sabidy eo anatrehan'Andriamanitra ianareo ary tena manome toky ianareo Andriamanitra ny amin'izay tia anatanterana aloha ny asa vanim-pototra. Ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny ity akantsika hafa fampiarezana antsika fiangonana manontolo dia amin'ny filazana tsararaka amin'ny Marka toko faha 16 sy 17 andiny anankiroa ihany fa mafy zavatra betsaka ny amin'izay andrasan'Andriamanitra sy takily izay ampombany antsika eo ampanantanteranao ny asanao ny tompona andraikitra amin'ity an'ity samy ho avy rehetra. Perikopa izay mampifantoka indrindra ny andro ny fiakarana milazina sy midika inona amintsika fiangonana izany andro fiakarana izany riavana zavatra anankiroa ihany afatra angezabe ampitaina amintsika ao anatin'izany dia izao ny andro fiakarana ny fiakaran'i Jesosy tany an-danitra rehefa vita ny asa nandrana azy tety anaovany tatitra eo anatrehan'Andriamanitra. Ny andro fiakarana mampifantoka antsika fiangonana amin'izay amizatsika ny asa ary izay mampiaresina anao amin'ity an'ity. Inona ny afatra voalohany tiavako? Ny afatra voalohany dia hitodiantsika amin'ny tompony. Hitodiantsika bizao amin'ny tompo. Ilay andro fiakarana dia mariky ny fahavitany tompo ny asa ny tety an-tany ilay mahatompo azy ary dia niakatra any an-danitra izy amin'ny tatitra. Izany natao hoe andro fiakarana riava amin'ny tompo. Jesosy Kristy nahatanteraka ilay iraka mahatompo azy tety ambony tany. Hoe tompo. Be dia be ny interprétation'ny olona milaza an'izany mahatompo an'Andriamanitra izany. Fa tena miporofon'Andriamanitra tamin'ity an'ity mahatompo azy. Ary ny voambolana ampiasainy filazantsara Marka eto dia ilazana hoe ilay tompo velona introa. Taloha riava tamin'ny fotoana andro ny olona rehetra manam-bola sy manana izay mahizy azy dia mividy andevo izy. Mividy andevo mba hanompo azy ary mpanompo ny ilazany andrery mba anatanteraka andevozina anao ny asany ary tena andevozina amin'ny lafindrehetra amin'ny endrim-panompona rehetra izay tao aminy. Izany antsoina hoe tompo. Manana fahefana amin'izay mpanompo na andevony hanompo azy ao anatin'ny tokantrano. Ary Jesosy koa riava dia tena tompo izy satria isika rehetra dia nividiny tamin'ny rangy ary izy ny tompontsika fa ny mahatompo any tompo mampiavaka azy mahatompo maholona azy amin'izao tontolo izao dia izy manana antsika tompo ananantsika azo tompo fa isika dia nividiny tamin'ny rangy no vidiny mba ho afahana mba ho vonjena mba homena fahafana tanteraka mba tena ho alany eo amin'izay hery-mangeja mamatona antsika mba hanana fiainana feno fahafana ho aminy. Izay ny mahatompo an'Andriamanitra ary mahatompony mpanompony antsika ny hafa. Izy mitompontsika ary tokony tsarontsika fo izany eo amin'ny fiainana fa ny asa kendren'Andriamanitra tetỳ an-tany dia ny hanafaka anao ny hamonjy antsika ny hanala antsika ho fahakejan'ny ota sy ny satana ary ny asany maizina rehetra mba hatonga antsika olona afaka. Azany taterahany tompo tamin'ny asa rehetra izay nataony
mahatongo mpanjaka azy, mampisorona azy ary mampaminany azy tetỳ ambony tany fa izy mitombotsika no tanterahany zany tamin'ny asa fanompoana izay natao tamin'ny famondrenantsika dia izy mijady nanaiky ho faty eo amin'ny azy fijaliana ka nombohatra izay tsinona fa nanaiky hanombo ilay maholona sy mampanotatsika ary le fitsanganana tamin'ny maty dia fananganana atsika ho velona hanafaka atsika amin'ny herin'ny fahafatesana ka Jesosy nitsangana tamin'ny maty dia tsinona fa ny hanafaka sy hanafaka anao ny ampandresa atsika miendrika fahavalontsika rehetra mba hananantsika fahafahana mba tena ho nafaka tanteraka ao amintsika ka ny rano izay nalatsaka dia nanatanterahany famondrenantsika riava fa isika rehetra dia tena tia no hafahana mpanomboky ary tadidio fa tsy nataony hoe mpanombo fotsitsika rehefa no hafahany sy ny fonjeny ho afaka amin'izay manketra mamatotra nytsika rehetra fa tsy ataoko hoe mpanombotsony anareo to fa ataoko hoe ina sakaiza anareo satria zavatra efa reko tamin'ny raiko nambariko taminareo dakarin'Andriamanitra grady sika tsy nataony hoe mpanombo intsony fa nakariny grady ambony kokoa dia nataony ina moa sakaiza fa tsy nijanona mahasakaiza fotsiny isika izay nisonandran'Andriamanitra atsika fa tena natsanga ny tso azy manisany ina moa zanatry zany grady ny mpanombo taloha nataon'Andriamanitra mpanombo dia nataony sakaiza dia aveo le atsangany ho tena zanatry asara fantatrao zany toerana men'Andriamanitra anao zany riava zany mission zany vitany tompo miakatra manentanitra izy anao nitatitra ny fahavitany miasa ary fantatrika tsara fierehany rehefa tonga tany izy ary ny asa dinona riava fa rehefa manao tatitra ny olona anankiray nitsahatra eo amin'izay naniraka azy dia misy valonasa omeny ilay naniraka azy izy anankiroa no mety valiny rehefa tsy navita ny asa nampanaovina anao le tena no azonao sasy fa ny any tompo riavana no mifahavitany asa fanompony ny fiakarany tany an-danitra dia ny fandraisan'ny valisoa lehibe valisoan'ny olona navita mission tetỳ an-tany dia nandray izy ny fahefana lehibe zay ny valisoa eo kavanany zaity voalaza mazava tsara eto fa le tompontsika dia niakatra ho any an-danitra mipetraka izy moa eo kavanany zay izy lay akavanana dia milaza fandraisana fahefana ary fahefana mahatompo sy mpanjaka mampaminany mampisorona n'Andriamanitra io na ariary eo amin'ny fiakarany petraka eo kavanan'Andriamanitra mifona ho atsika isanao izy ho anao izay matsiaro fa tsy tanteraka Jesosy mifona ho anao ankehitriny any an-danitra eo kavanandraiky antoka lehibe zany ary zay moambara Paoly apôstôly ny hoe iza no ampangany ny mofitin'Andriamanitra Andriamanitra manina manamarina azy izany manameriko Kristy Jesosy nefa maty nitsangana tamin'ny maty ary toetra iza moa tanakavan'Andriamanitra manina ho atsika mifona ho atsika ary zany toko lehibe ho atsika fiangonana riava Andriamanitra eo kavanandraiky ary eo aminy fahefana rehetra zay efa ndraisana ary manao ny asa fisoronana ho azy ho anao izy mifona ho atsika ny ary zany mahatonga atsika angata dia soriavina ary sy izy ataontsika sina kase amin'ny anarana izy amin'ny anaran'i Jesosy ary zay no mampisorona azy manelanelana ka mivavaka rehetra sandratsika fiangonana dia tonga eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy lay soli zay ambaratsika hoe rehefa mivavaka amin'ny anarana izy Jesosy izy eo anakavanandray mba tanteraka an'izany toky lehibe ho antsika zany dry kristiana niakatra ho any an-danitra azy ny tompontsika tena ny fiakarany azy dia fahavitany asa mahatombo azy tombo nanafaka sy mamonjy tombo anafaka anao amin'izay heriny mangentra sy ny heriny satana ny heriny maizina rehetra mba tonga anao anana fahafahatra zany ny tokony ho tsarotsika Jesosy niakatra ho any an-danitra zay mpahareto dia Jesosy nandray fahefana valinasa zay nataony dia le fahefana lehibe eo kavanandray eo ampelatana ny hery sy ny fahefana rehetra ary zany hery sy toko ho antsika riava hananao hotoky eo amin'ny asa fanomponan'Andriamanitra zay le andro fikaratra fa ho atsika fiangonana ina no andrasan'Andriamanitra aminao amin'izao andro fikarana zao riava ary zay indrindra ny afatra lehibe faharoa ampitaina amintsika ary tompona andraikitra mazava ny tenin'Andriamanitra mitiny ny faharoapolo ahoana ho faharoapolo fa izy ireo kosa dia lasaka nitoroteny ny tontolo eny ary ny tompo niara-ny asa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana zay nomba azy riava
miandro fiakarana dia andraisantsika fiangonana fanapahan-kevitra fanoizana ny asa zay napetraka Andriamanitra ho antsika ary Andriamanitra mbola iverina ka ho avy indray anao ampamoaka ary ampamoana isika ny amin'izay anatanterantsika ny asa fanompoana misy devoir be miandry antsika zany ary misy dette morale ngezabe ho antsika tompona andraikitra fa isika dia ran'Andriamanitra anoy ny asany ary mazava ny tokony hoe tompo izay nino aby ny asa ataoko ataoniko ary anao asa lehibe mihoatra noho izany azy dikany hoe anao asa lehibe noho izany ary izy riava dia mihoatra lavitra noho izay vitan'ny tompo satria fotoana fo ihany ary sehatra voafetra ny santito fa isika izao tontolo izao mihitsy no bazentsika ny asa rehetra izay atao asa tsy vitan'ny ompenana tsara fotsiny asa mitaky hetsika sy fandianatra ary izao tontolo izao mihitsy mikendrena amin'ny asa fitoriana filazantsara andranatsika izany hoe asa mikendry ny aritratraran'izao tontolo izao ny filazantsara zany no miandratsika ho antsika eto akaty fotsy dia ny asa fanompoana izay miandry antsika miavy dia fantatsika tsara fa raha misy ratra mandraika mamaritra sy tia fiangonana akaty fotsy ianareoreo sary ny tompona andraikitra isaky ny sampana rehetra sampana asa fikambanatra ianareo no tompona andraikitra amin'ny fandaminana sy fandrindrana ary tena raha ikorina ato anatin'ity fiangonana ity amin'ny asa fitoriana filazantsara ho tanteratsika devoir sy asa lehibe miandry antsika zany ny tompona andraikitra amin'ity manday ity ary voalaza eto farana andeha ny asa ny tompo dia tsy ny asa rehetra fa ina moa ny tompona eny miara-ny asa tanty tokony lehibe ho antsika zany fa tsy ny asa rery ianao ty asa fanompoana an'Andriamanitra tery ary tsy anaovana katsikatry ny olombelona ary zay madiso atsika ndraindraiky fa eritreretintsika zay veritsika sisaitsika no eritreretina zay no mahasamy hafa atsika amin'ny fiangonana tsotra fikambanana tsotra ny fikambanana tsotra dia asa toloana olona mitovy hevitra mitovy frera manana tanjona anankiray zay tiana hotratrara manana zavatra anankiray zay tiana ho kendrena zany miarahana sy mikonikonina dia atao zay atanteraka azy tsy izatra ny asan'Andriamanitra ny ranantsika ny afa fa ny asan'Andriamanitra dia asa iarahana miasa amin'izy amin'ny Andriamanitra dikan'izany dia efa misy ho andrahan'Andriamanitra atsika dia asa mikeny fanafahana sy famonjena ho an'ny olona rehetra ny atao hoe asa mikeny fanafahana dia asa mikeny fanafahana ny olona rehetra sy ny olona matono masaina vatana fanahy tsy asa fitoriana fotsiny ary zany ho antsika akaty fotsy amin'ilay loha hevitra ngezabe badintsika hoe velona ho an'ny hafa fa isika mihitsy ny rahan'Andriamanitra hitondra fanafahana ho an'ny olona amin'ny lafim-piainana rehetra zay vatana fanahy asa mikendry sosialy mba hoka ihany koa zany fanafahana amin'ny lafin-drehetra mba olona azy zany miraka ny ran'Andriamanitra atsika ary tena mission nataon'Andriamanitra teto zany ny asantsika ny tompona andraikitra ary manantena mivangana amintsika Andriamanitra manantena asa mivangana hanova tantara ho anty akaty fotsy ity ny andrositsika dia tena mba hisy asa mivangana tena tomana ny olona iampiasa ny famonjena-pahasoavana rehetra zay men'Andriamanitra azy zany no asantsika ary zany no any farana antsika tompona andraikitra rehetra ho tena mitarika mahomby mba hahataona hahababo ary isy lahatra ary asa tena mikendry zany fanafany zany ho an'ny olona rehetra tadidio riava fa tsy ianao akory no anatanteraka ny asa tsy zay riverinao fa fijerinao manokana tanteranao zany asa zany fa fijerin'Andriamanitra hoe tsika manatanteraka ny asa satria izy miara-ny asa amintsika zany lay tompony ngezabe ampomban'Andriamanitra atsika ary lay asa ny ran'Andriamanitra atsika koa tsy hoe miara-ny asa amintsika fotsiny izy fa tena ampombany amintsika misy reo famantarana zay efa nampanatenay zay reny omentiny fa fitambe folo ahoana izy ary izao famantarana izao no anaraka zay mino satria tanisy hamoaka demony amin'ny anarako izy hiteny amin'ny fiteny zay tsy mbola aizy handray menarany izy na dia misotro zava mahafaty aza izy dia tsy ampaninazy zady hametra tanana mino izy marary izy dia manino dia hosetratre izany famantarana rehetra ampomban'Andriamanitra atsika hoentinao manatanteraka ny asa zany tena efikasy tanteraka ny asa ny raha tombo atsika raha tena tanteranao miaraka misy izy miaraka mitombo ary izy mametoko fa iara asa amintsika ao anatin'izany inona tsy vitatsika nahoana ianao ny ananaka tsy atoky
dia andray amintsika rehetra mieritreritra hoe ahoana moa nahavitaka izany asa zany amin'ny fomba ahoana za ve dia havita n'izany asa zany indraindray tsika mianala tsy manana toko fa dia tena taky mandeha fotsiny atsondra lafy dindralahy dia miatrika fotsiny fa mila matoky ianao zany toeran'Andriamanitra zany amombany antsika ny famantarana zay efa nilazay fa ombanao amin'ireo asa rehetra ireo izy ary havita zany asa no ny asa fanamasina hitareny antsika ary izy mihitsy ny mametoky raha naneraka amin'ny mpianatra indrindra ombanareo mandrakarivo ambara-patonga fatapera zao tontolo zao amin'ny dika teny ambonina dia indra hiaraka aminareo sy ao anatryanareo andro vaky zao amin'ny fotoana rehetra dia miaraka aminao Andriamanitra nahoana ry havana no tsy anana toko fa havita asa lehibe isika nahoana ianao mianana ka tsy eritreritra fa Andriamanitra ny miara-miasa amintsika efa nampianarina antsika hatrany teniteny teo dia amin'ny fanompolo rehefa miasa dia atao amin'ny fomba matokian'Andriamanitra fa ilay tompony rehetra ny momba antsika ary zay dia mahatompo azy ilay manana ny hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra isika tany tena tompontsika izy mombanao ary zany hery sy ny fombany zany hiaraka aminao foana fotoana rehetra fa rehefa miasa koa manana fanantenana dika ilay fanantenana ry hava rehefa manatanteraka ny asa ianao dia miaraka amin'ny tompo dia manantena fa tsy maintsy maneno tsy maintsy matsita ary zany no mitondra fifaliana sy fitiavana amin'ny asa fanompona rehefa miasa atsika tompona ndraiky ataovy amin'ny finoana dia ataovy amin'ny fanantenana dia ataovy amin'ny inona fitiavana sy fifaliana miasa n'Andriamanitra fa tsy laoreny no miasa fa Andriamanitra ny miara-miasa amintsika ry hava ary ampombaly antsika ny hery sy ny fahefana dia ny fanamasina zay rahany hiaraka amintsika amin'ny asa rehetra dia manana toky mitombo aminao ry hava tsy afohina asaraka anao izy fa ombanao hatramin'ny faratry amen dia